Alléluia. Sotran Jesosy ndray tsika fa mbola tonga eto amin'ny fanatrehany androany. Ataovina eo akaikinao hoe sambatra anao fa tonga eto amin'ny fanatrehany Jesosy androany hoe. Na fohy fotoana ianao hoe tsy nandeha tany an-tany hafa fa tena teo amin'ny toerana tsara indrindra ny misy anao hoe. Piara hivavaka ary aloha tsika. Ao tsika hitsangana dia hivavaka. Mbola misotranao ndray zay raha nay masina tsara indrindra. Sotranao zay raha mbola nomenao tombonandro sy fofinaina. Mbola ahafahanay mivelona tratran'izao oro izao indray. Fahalehibiazan'ny fitiavanao zany. Sotranao ihany koa zay Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka nomenao anay. Ary misotranao ny amin'ny fotoana voatokana androany izay tena hoe anambarana indray ny fahatsaranao sy ny famonjenao. Mitenena aminay Jesosy androany, sokafo indray ny fonay andray teny avy aminao. Efa angatahanay sady koa ny herin'ny fanahinao hiasa sahady ao anatin'ireo mpanomponao izay hitondra ny teny eto androany. Aoka tena teny milatsaka velona avy any amin'ny seza fiandriananao mihitsy. Ary ampiasao ny vavan'ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy. Hosory fanamasonao, tena hiteny izay avy aminao fa tsy handeha amin'ny fahalalana na fahaizany torin'ny eto. Jesosy io, zaho manokana dia mangataka aminao androany. Tendreo ny lelako, anambara izay tianao ambara fa tsy handeha amin'ny fisainao koa Jesosy. Anao ny teny tompo fa ity fitaovana fotsiny ihany. Mitenena Jesosy io. Ary kasio sady ny fony reto vahoakanao reto Jesosy. Ampireheto amin'ny afo fanahinao andray izay teny alatsaka ao eto indray amin'ny alalako. Dia mamerina ny aja sy ny voninahitra ao anao ray masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona anaovanay izany vavaka izany. Amen. Raisitsika ny salamo da hiaraka mamaky ny salamo tsika eo am-pitsanganana. Samy mamaky an'io hiaraka salamo salamo 91. Miara mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy efa hita. Salamo 91. Salamo raiky amby 70. Andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Salamo raiky amby 70 andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mitoetra ao amin'ny firenena izay niavy indrindra dia monina ao ambanin'ny aloko ny tsotoa. Izao ilaza amin'ny Jehova hoe fialovako sy batery fiarovanao izy. Ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny volony elany no hanaronany anao, ary eo ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandribaka amin'ny mitatao vovonana. Na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ihany ianao ka ho hitanao ny amarinan'ny ratsy fanahy. Satria hoy ianao, Jehova ianao no ariko sady nataonao fonenany ny avo indrindra. Dia tsy hisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeriny aminao mba hiaranao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao. Ny liona tanora sy ny menarana no hitsahanao. Satria izao no raketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy aho any amin'ny avo. Satria mahalala ny anarako izy, hiantso ahy izy dia hamaly azy aho. Eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra izy, ho vokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeny. Amen. Misaotra Jesosy. Io teny io dia tena teny nomeny fanamasina anahy tamin'ny herinandro. Ho antsika rehetra zanak'Andriamanitra io teny io. Izay zanak'Andriamanitra rehetra dia ao anatin'io tenin'Andriamanitra io atsika io asa petra amin'izay ary tsika. Sotran'i Jesosy. Nefa nizarana io atao amin'ny Facebook fa izay namako rehetrarehetra aloha ao amin'ny Facebook dia mino fa efa nahita n'io zavatra io, io zavatra mipartageko io.
iny zany aloha atsoratra fotsiny ihany iny tantaratsoratra fa eto izy ny tena film tena mivoaka orona tsara velona dia raina Jesosy dia ozy Jesosy eo amin'ny namehany eo amin'ny andininy 91 andininy fafito sy faraiky amby folo manao hoe averintsika kely ange io hoe jerekely fa tsy non fafito aloha ozy amin'ny fafito na dia isy arivo lava aza ozy eo anilanao sy raha ialina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao zany eo amin'ny faraiky amby folo fa izy ozy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao tadio tsara raha zao fa na tsy hita maso fa na tsy hita maso no mampiorooro izao tontolo izao tenenina eo akaikinao hoe fanjakana tsy azo ampororonana eo anatinao hoe tenenina eo akaikinao tadio tsara fa Jesosy Kristy izay efa niraisinao tompo sy mpamonjy ny fiainanao Jesosy Kristy izay efa nitondra ny fahotanao nitondra ny zavatra rehetra malédiction anao iny ny velona ao anatinao ka Jesosy Kristy ve afaka ampiororony Satana raha ao anatinao Jesosy ianao mpampiororo Satana fa tsy ianao ny ampiororony zao tontolo zao manao ohatra kely ahako vonintranga le tany a Bruxelles tia ampahery anareo hoe fataro tsara mihitsy hoe izy nareo zay efa zanak'Andriamanitra nao anatin'ny radio tsy fantatra anao na efa zanak'Andriamanitra na efa tena nandray marina na mbola tsy fantatrao zany fa anazava eto amin'ny fanamasina rehefa avy eo tao amin'ny Facebook eo dia jerena vonintranga le tao amin'ny tany a Bruxelles dia samy manao ny commentaire reo daholo ny zao tontolo zao reny tsy hita elany tsy azo elana fa dia rehefa sendrany dia sendrany rehefa sendrany vitana sy anjara tenenina eo akaikinao tsika tsisy vitana sy anjara zany hoe fa tsika ny tompony zao rehetra zao hoe tsika manapaka n'izao tontolo zao fanjakana tsy azo ampirororonana eo anatytsika fa itsika mpampiororo mandalika eo anatrehantsika Satana hoe tadio tsara fataro ny fisinao fataro hoe izy ianao tadio fa ny Andriamanitra ny Andriamanitra tompoinao tsy Andriamanitra rendremana tsy Andriamanitra rendremana izy na Andriamanitra matory fa Andriamanitra eo anilanao isan'andro san'andro na ny aretina izay afafiny Satana amin'izao fotoana izao be dia be ny aretina afafiny Satana tsy fantatrao fehiviny tadidio tsara fa ianao efa misy protection anatinao protection divine tsy azo nizaniza kasihany ianao satria anak'Andriamason'Andriamanitra anazy ianao ho an'ireo izay mbola tia-pahery ahako an'ireo izay mbola maniry manana etaeta nefa tsy mahafantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra nefa nisy fotoana tafaresaka tamin'ny olona anankiray tao amin'ny Facebook ohatran'izao fotsiny tonga izy dia mandefa message amina vehivavy izy io dia tonga dia miarava be dia be moa zany ohatrany hoe be dia be ny olona tonga dia miresaka ohatr'izao amin'ny Facebook dia ozy izy mba zarao ozy izy mba zarao anazy mba zarao anao ozy izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tozy mahatsy azy voninao aza izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao anao fa ohatrany ao zany ozy izy fa za ozy izy mbola eo ambaravarana tozy mahatsy azy hoe zao tsisy hoe eo ambaravarana fa Jesosy mihitsy ny mangataka aminao hoe sokafo Jesosy efa te-hiditra ao anatinao fa tsy ianao mijaly ambaravarana fa Jesosy efa te-hiditra ao anatinao fa ianao mila manokatra amin'ny fonao hidiran'i Jesosy azonao ve be dia be ny olona manao an'izany ve ianao reny miandry ianao maninona ny miandry fa maninona tsy tonga dia sokafana fotsiny le fo dia hidiran'i Jesosy Jesosy nge miandry ianao manokatra amin'ny fonao hoe tsy izy ndray fa miandry mihitsy izy hoe ianao manokatra amin'ny fonao dia izy miditra ao anatinao ka ny zavatra anankiray iny be dia be kristiana tena mandalo manana an'izay fomba fijery zay hoe manana an'izay fomba fijery ny ankizy vavy anankiray izay hoe miandry izy miandry hoe Jesosy ianao tsy mihetsika
jesosy miandry anao fotsiny hoe sokafo le fonao dia hiditra ianao nefa tsy mihetsika tadio tsara fa jesosy manaja ny safidinao izy ajay ny safidinao ianao mihitsy mila manokatra ny fonao avy ao anatin'ny fonao mihitsy misy etaeta ny boboka hoe apiditra azy ao anatinao ho an'ireo izay nanontany misy hoe ahoana moa ny fanjakan'Andriamanitra ho azavaiko eto ny fanjakan'Andriamanitra fanjakan'Andriamanitra be dia be ny tsy mahalala ny fanjakan'Andriamanitra io sasany mieritreritra fanjakan'Andriamanitra andeha any Betlehema andeha any Jerosalema na any Betlehema fa any mba misy ny fanjakan'Andriamanitra tsy aiza ny fanjakan'Andriamanitra fa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izany zay le mahatonga anany teny hoe fanjakana tsy aza-pororona ny ao anatinao satria le Andriamanitra mihitsy le fanatao anatin'ny Jesosy no lasa monina ao anatinao zay no lasa mahazanak'Andriamanitra anao satria hitany ambony any le Jesosy iny le fanahy Jesosy ao anatinao dia hitan'ilay ray any an-danitra hoe zanako io zay no atao hoe fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ho an'ireo sasany iray izay mbola tsy mahafantatra ihany koa hoe ateraka indray mizaran'izany eto satria zay ny antom-pisika eto tany anesika ny olona hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hitomy fahamarinan'ny ten'Andriamanitra zay ny antom-pisika eto tany ka ho an'ireo izay nangetaeta zany fa nisy ny teny taminao hoe mba zarao hoe le hoe ateraka indray ohatra Nikodemosy Nikodemosy tsy nafantatra an'izany nefa Nikodemosy mpampianatra azo lazaina hoe tena nahay lalàna izy hainy tsara mihitsy io lalàna ao anatin'ny baiboly io voatenenao Nikodemosy tena mino zato isan-jato hoe voatenenao aiza hainy tsenjery mihitsy vao miteny hoe aiza le verset ohatra zao tonga dia pat hainy tsara mihitsy hainy le izy fa tsy miainana satria inona ny mahatonga anazy tsy miaina ny intelligenceny sy ny fahaizany no nitoriany fa tsy nisy fanan'Andriamanitra mitarika azy nefa ny ten'Andriamanitra manao hoe ny zanaka zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no atao hoe zanak'Andriamanitra noho izany azavaiko eto hoe ny olona ateraka indray ny ateraka ny nofo dia nofo ihany ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:6 fa ateraka ny fanahy dia fanahy le fanahy tao anatin'ny Jesosy iny zany mila atsonao mihitsy ny hiditra ao anatinao amin'ny fonao io koa tsy atao privava fotsiny fa Andriamanitra koa mahita ny fonao hoe tena manana etaeta marina ianao ao anatinao mihitsy ve le etaeta hoe te iray amin'ny Jesosy ianao Jesosy te honinao anatinao te iray aminao izy lasa ianao sy Jesosy zany lasa sain Jesosy no lasa sainao dia iny fanahin Jesosy iny lasa moninao anatinao ho an'ireo izay tsy mahalala ny ateraka indray dia zao ny ateraka ny fanahy dia zao zay misy ny fanahin'ny zanaka ao anatiny ilay fanahy tao anatin'i Jesosy lasa ao anatinao zay ianao natao hoe ateraka ny fanahy dia tadio tsara fa ilay Salamy 91 tsy mbola afaka izoirana iny ianao tsy afaka mbola izoirana iny Salamy 91 iny raha mbola tsy zanak'Andriamanitra fa dia mbola hitaintaina ohatrany sobakaka-mbodirina foana ary tadio tsara fa zao tontolo zao tena mivaranontsana mihitsy ahoana mitandremana ny teo izy izy fa rehefa sendrany dia sendrany teny aminao zanak'Andriamanitra ianao tsy hita masinao koa nge za tena hitako izany zavatra any tena za mandeha ny an-dalana eny any anaty métro dia mijery an'ilay olona anatiny any dia ontsa le foka atao anatiko sady ontsa ahako mifaly ahako aminary Jesosy za zao eto mahita hoe anjery zany manodidina anahy eto zany fa reo olona ireo zao izy mba miandry an'ireo eto iza zao ny ateran'reto reto zao mitaintaina hoe ahoana indray ny zavatra isao mba ataoko sao dia izy bomba hipoka etsy ananiny etsy ianao le miavaka ianao tsy koa zavatra anankiray tena zavatra tena manentana anareo na iza misy anareo any amin'ny radio any na any amin'ny telefôny any teninareo fa eto ny tena ny sekoly reo sekoly anankiefatra zay atao ato reo tena mitenanareo fa tena manala an'le ina moa mainty milaly be tao anatin'izay le molaly be ao anatiny le molaly be tena hoe novaina tamin'ny Adama voalohany zany hoe le novaina tamin'ny Adama sy Eva tena teneniko anareo fa tena afaka eto amin'ity sekoly ity tena hitako zany satria misy teny tenin'Andriamanitra dia hoe Jesosy ny teny tonga nofo Jesosy le teny tonga nofo zay teny milatsaka eto samy teninareo fa tena Jesosy velona mihitsy nitsofoka iny ary tena purifie manala le zavatra maintimainty tamin'ny novaina tamin'le aranofo be fa rehefa voahaly iny tena hitanao mihitsy misokatra hatramin'ny masonao misokatra maheno ny sofinao tena heninao mihitsy hoe misy zavatra miova mihitsy zany na fijerinao ary tadio tsara fa tsy mitovy amin'ny fijerinao taloha intsony ary eto ny tena eto amin'ity fanatrehana eto amin'ity sekoly ity ny teny anareo
fa tena miala tena hoe eto fanavozana ny saina eto tena fanavozana ny saina eto ary hafa mihitsy fijerinao tena hitana hoe fanjakana hafa mihitsy ty fanjakana iainako ty fa tsy le fanjakana taloha fa na mbola tamin'ny fanjakana taloha ianao tsy tsapanao zany fa rehefa tena ao anatiny ianao milomano de tena hitanao mihitsy hoe za ndray na mandeha eny kitikity aho zay mikitikitika fa may tadio tsara fa olona extraordinaire ty ambonin'ny tany ianao pon'ny lanitra ianao tadio ty teniko ty pon'ny lanitra ianao manao mission ty ambonin'ny tany ianao natao ampiorolo devony fa tsy ianao mihitsy mampiorony manomboka zao baikoy amazanak'Andriamanitra anao baikoy am'izay zay tianao iseho zay tianao hitranga fa ty taony ty ny anavahana zany mbola ho avy moa za tsy hiteny fa mbola hitsovavolombelona aminareo isa moa tonton fa tena hoe gaga de gaga efa manomboka ny gaga de gaga zao efa manomboka satria tena fa misy zavatra am'sio tena surnaturel am'izao tsika miteny zao na zara moa de efa mahatsapa am'zany amin'ny fiainako andavanandro tena hitako mihitsy hoe tsisy hevitra ty tena hitako mihitsy hoe tsy poninetoko efa mandalo fotsiny fataro tsara fa tsika rehefa ny atongavantsika eto ambony tany fataro hoe ina miady piscine aza mandany andro ety fotsiny hitady vola tonga ty andafy de manam-bola be de anao trano any a Madagasikara aza mieritreritra an'izany akory atao anatin'ny sainao zany zany rehetrarehetra zany manaraka fotsiny izy pasteur Ihaja hoe misy olona irahan Jesosy manao trano anao tsy anao mihitsy nitsempoka voavita trano za aloha manantena an'izany tena tsoro zany za ndray aloha de tsy za mihitsy nitsempotsempoko io za raha manam-bola Jesosy aloha ro afafaka amin'ny fanjakanao fa any aloha ny any mandrakizay tena samy tenareo fa tsara loatra miaraka amin'ny Jesosy ho anareo zay ao anatin'ny ao amin'ny radio tena manentana anareo tonga avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fanomainto milaly zay nilovaina tamin'ny Adama voalohany adio mangatsakatsaka tonga eto anao témoignage kely tsy hoe témoignage fa zavatra hitako zany tsapako nitenen'ny fanahy masina anao ao an-trano za moa zany ao an-trano ampanetretena io ohatra zay hoe manadio trano ako de tsy afa-po mihitsy ohatra hoe na misy zavatra kely ohatra hoe misisika kely na ohatra zany de lasa skiry tena skiry fotr'zao tena kekofo fotr'zao mihitsy ny dioviko be tena ataoko tena hoe ataoko tena nickel clean mihitsy zany nana de eo am'izay mieritreritra hoe Jesosy ohatran'izao zany kely anaovanao anahy hitanao raha mbola hitan'i Jesosy mbola misy kipentipentina ao anatinao tiany io kipentipentiny io de tadio tsara fa io kipentipentina io tsy miala moramora io tsy miala moramora io fa ianao koa no mila manaiky ho alano sa tsy ho alano tena hoe nisaotran'i Jesosy ohatr'izao zany Jesosy nanaovanao anahy hoe tena le zavatra misisika tena tsy eritreretinao reny manko lasa ny mitombo be lasa dinosaure izy pasteur Tommy lasa tena lasa ngeza be reny rehefa tsy voadio anao mitombo le lasa misy lombotra de mitombo de lasa maniry ohatran'ny lombotra de mefa mieritreritra an'izay zany de ohatr'izay mihitsy fanadiovan'i Jesosy antsika ao anatsika fa tsika mila manaiky maneke fotsiny fotsika ohatran'ny fon'ny zaza sokafo ny fo de maneke moramora fotsiny hoe tia Jesosy anao amboary tianareo Jesosy tiatsika Jesosy tsara loatra ny tompo fa de tongava daholo tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay ao amin'ny radio tena manentana anareo tongava eto fa tena zany tena anareo fa tena zavatra tsy hitanareo surnaturel ny zavatra iainana am'izao efa iainana zao zany fanehoana ny zanak'Andriamanitra am'izao tena miteny anareo fa zay manana an'le fanahin'i Jesosy ao anatiny de tadio tsara fa ahita gaga de gaga am'ty satria tena izy zavatra surnaturel ao ataon'i Jesosy zao fa crise be ny andro tena me crise zao teneniko anareo me lafo daholo ny vidin'ny zavatra fa tena samy tena anareo mety isy fotoana tsisy vary akory ary na ovidina na volanao karaha manao ray volana raha mety tsy havidy vary raika apoka tena possible zany zavatra izy de tadio tsara fa eo ianao le isandratra ozy Jesosy hoe miandro zao tontolo zao anehoanantsika matoa me sarotra sy me grave be ny situation eto amin'ity zao tontolo zao ty efa nomboka iseho tsika azonareo ve le izy voasion'Andriamanitra tsika misy an'izany hoe vary miforona migony ao an-trano eo ny olona reny totototo mandeha mitady vary ianao nefa misy vary miforona migony eo tonga avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa eto anao afaka amboarin'Andriamanitra transformen'Andriamanitra ny fonao sy ny fanahinao sy ny fomba fijerinao de ho an'i Jesosy reny ny voninahitra sy ny tera sotra anazy tsika